Herinandro mialohan'ny lalao-nosy izay atao eto Madagasikara, efa vona ireo mpilalao amin'ny taranja atletisma, ambony ihany koa ny erijika hoy izy ireo androbahana ny medaly volamena. Ho an'ny fiatrehana Jeux des Îles efa tena vonona aloha zany hatreto satria 5 jours 6 jours eo zany sisa ny fotoana dia ho avy le tena izy dia efa vonona tsara. Telo zany ny taranjany resako anjara hatreto fa ny 3000 mètres type zany mbola tsy fantatra hoe iisa sa tsy isa. Efa ao tsara fa miandry ny compétition sisa. Manano sarotra aloha mbola tsy dia misy firy intsony manano sarotra fa manatanteraka ny compétition za sisa no anjarako dia manatena mbola ao satria efa tamin'ny 2015 zany nanao Jeux des Îles farany dia nanao trail ako dia tafiditra 3 premier dia saky verina zany ny formako dia anohy an'ilay izy amin'izay indray zany dia efa ao tsara ilay formako. Anohana ireo atleta malagasy, rano fisotro sy karazan-tsakafo fampidinaina no natolotry ny paositra malagasy anatin'ny ministera-piain'ny federasiona ny taranja atletisma amin'ny lalao-nosy ity. Araka ny fantatsika moa zany dia ny ministeran'ny paositra no ministry ny paositra no ministra coach ny taranja atletisma amin'ity Jeux des Îles ity. Ny paositra malagasy rantsamangaiky ao anatin'ny ministera ny fanovoana sy ny fampiroboroboana ny atao arak'atomborindra ny paositra aran'ny fatrainan-davitra dia izay no anisany mahatonga ny paositra malagasy tonga ety alarobia androany hitondra goûter raha izay ilazantsika azy. Hitondra goûter ho famporisihana ny atletatsika amin'izao fiomanana zareo amin'ity Jeux des Îles izay ho ataontsika eto Madagasikara eto ity. Ny atleta malagasy anisan'ny nandray anjara mavitsika foana tamin'ny Jeux des Îles hatramin'izay tsy ny Jeux des Îles rery fa na ny taty Afrika na ny eran-tany hitantsika manaraka anay eto Clarisse izay fantatry Madagasikara, fantatry malagasy rehetra. Zany Clarisse zany anisan'ny andrarezan'ny atletisme eto Madagasikara eto, mpiasan'ny paositra malagasy io ary mbola mandray anjara amin'ny Jeux des Îles amin'ity taona ity. Hitondra ny reharehan'i Madagasikara ary hitondra ny reharehanay paositra malagasy ihany koa. Mpiasan'ny paositra malagasy miisa 3 no andray anjara amin'ity lalao-nosy 2024 ity raha ny fanazavany. Hitohatra ny fanampiana ireo mpilalao mandritra ny lalao-nosy ary azo fankasitrahana manokana avy amin'ny paositra malagasy ireo atleta malagasy izay tafiakatra podium.